Ny 5 aprily ho avy izao kosa no hanaovana ny andiany fahatelo amin'ny hetsika koltoraly karakareny FJKM Foibe miainga eny Mahamasina ary mifarany eny Ivato ny fifaninanana isy ny fanompoam-pivavahana lehibe tanterana eny amin'ny kolejy teknika Ivato amin'ny 10 ora amin'ny fotoana io. Mitondra fanazavana mahakasika azy indrindra ny tompona andraikitra amin'ny hetsika koltoraly. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia marina mihitsy fa manao an'ity koltoraly andiany fahatelo. Zay fifaninana mitondra fiarakodia, fifaninana eo amin'ny tantaran'ny FJKM, ny Martyra ary ny Soratra Masina indrindra. Fifaninana momba ny fahalalana ankapobeny. Zay ny momba ny koltoraly. Fa amin'io andro Asabotsy 25 avril io dia fionam-be mpianakavy finoana zay ataontsika eny amin'ny kolejy teolojika Ivato. Fiandrasana an'ireo mpifaninana zany dia efa misy fanompoam-pivavahana zay matomboka amin'ny 10 ora maraina. Dia misy antsakira koa ho atao amin'izay fotoan'izay. Koa manao antso amin'ireo mpianakavy finoana zay ireo tarika zay andray anjara amin'ny koltoraly. Dia ny fisoratana anarana moa dia ao amin'ny Foibe FJKM zay mifarana amin'ny 21 avril ariva. Dia ho an'ireo mpihira mpandray anjara amin'ny antoko-pihira koa dia mba miangaviana izy mba hifanatona ao amin'ny Foibe FJKM. Ary indrindra koa ireo manao sakafo ao amin'ny trano eva dia mba hiangaviana koa ho tonga anaty ao amin'ny Foibe FJKM. Ho tonga maro sika eny amin'ny kolejy teolojika Ivato manomboka amin'ny 10 ora marina satria eo ny fionam-be-tsika FJKM. Tsy misy sivana ny koltoraly fa zay manana zay tarika amin'ny anaran'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny fitandremana no anarany hitondran'ny mpandray anjara amin'ny koltoraly. Olona 3 raha kely indrindra ary olona 5 raha be indrindra. Zay zany ny ekipazy ray mpitandrina mahazo manao ary ny fiangonana fitandremana mahazo mitondra ekipazy na 5 na 9 ary ekipazy hoentin'ny fiangonana tsy manina. Na fiangonana anankiroa mitambatra koa ary dia mety koa ohatrany hoe ambonina mpamarinana miaraka amin'ny faravohatra zao azo atao zany satria samy mpianakavy finoana daholo ireo. Ny fanetanana dia miantso antsika mpianakavy finoana andray anjara amin'ny koltoraly, andray anjara amin'ny antsakira, andray anjara amin'ny fanaovana sakafo. Indrindra ho avy maro tsika anatrika amin'ny fanompoam-pivavahana zay metomboka amin'ny 10 ora maraina eny Vato. Zay ny antso avy atao amintsika mpianakavy finoana atao amin'ny sehatry ny FJKM.